Alakamisy 12 oktobra 2022 fotoana manokana iarahantsika amin'ny dian'Andriamanitra anomezam-boninahitra azy noho ny fitahiny ny fiangonany ka tonga amin'izao 50 taona izao. Tonga eto isika rehefa namalala iary dian'Andriamanitra anome voninahitra azy koa dia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'ny tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ndao aritsika iara-maki ny salamo izay voalahatra eo amin'ny fandarana andinin'ny fito voalohany amin'ny salamo 570 ka ny fiangonana manontolo no iredona izany iombona maka izany miaraka manao hoe: hananatranao aho ry Andriamanitro mpanjako sy hankalazana ny anaranao mandrakizay dory, hankalazanao isan'andro aho sy hiderana ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony diraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy hanambara ny asanao lehibe, ny laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny herin'ny asanao matahotra no tenin'ny olona ary ny fahalehibiazanao no avizaiko. Hanonona fahamarinana ny habeny avinao sy hioby ny fahamarinanao. Amen.
miombona amin'ny vavaka isika riavana malala. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanemasinao, mideranao izahay ny amin'ny fitahinao ka nahatrara fiangonanao an'izao jobily tompo 50 taona ankehitriny FJKM ANKADIKELY. Mideranao izahay ny amin'ny filazantsaranao zay re tamin'izany taona rehetra zany tompo. Mideranao izahay ny afisimpampanopona mbola mijoro tamin'ity anio ity, velona trampamonjena ka afaka mankalazanao indray, miombona amin'ny foibe FJKM, ny esperiva varadrano, ny fitandremana manontolo amin'ity anio ity, ny amin'izao fotoana lehibe loatra amin'ny fiainan'ny fiangonanao izao. Indreto izay tompo, miazakazaka amin'izao fotoana anio izao, hankalazanao Andriamanitra, fa Andriamanitra lehibe nao hetreny, manaratra ny feonay amin'ny hira, mivavaka eto anatrehanao, hanavaoko ny fanomponanao indray, satria ny taon jobily dia tao mpanafahana, ary afaka izay tompo satria Andriamanitra mpanafaka ianao. Dia ny fotoana manontolo eto Jesosy, na ny hira mbola bataonay, ny vavaka terinay ao anatrehanao, ny teninao renesinay rehetra, ny fotoana manontolo androany tompo, dia ho voninay traorery ihany, ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny vavahana toy izany. Amen. Petraka ny fiangonana manontolo, roso amin'ny raha manarakantsika dia hiomana amin'ny vavaka sy ny famakiana ny sokatra masina. Isika riavana misotranao izay ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, fa afaka hamaky sy hiaino ny teninao indray izahay amin'izao taona jobily ny fiangonanao izao. Fantatray fa hery ho an'ny mahazo azy ny teninao, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ary fantatray koa fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Tsy ho diso anjara amin'izany anay izahay tompo, fa handray ny teninao ary ny fanahinao no hanomana ny sainay, atakaranay izay tianao ampitaina aminay, hanomana ny fonay, hahaizanay miaina sy mivelona amin'ny teninao, ka ny hery ny teninao ane hitondra fiadanana ho anay. Dia mitenena tompo fa voninkiaino izay mpanomponao, noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Andery avana homanantsika ny bokin'ny Genesisy. Genesisy toko 7:20,
raha isika manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo ary atsahatra amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Genesisy toko fahavalo amby roapolo raisina manomboka amin'ny andininy fahavalo amby folo zany ary atsahatra amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fomaraina koa Jakoba dia naka ilay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato dia nampidina diloilo teo aminy, ary ny anaran'izany fitoeran'izany dia nataony hoe Betely, fa lozy no anaran'izany tanàna izany tany aloha. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro aho amin'izay lalana alehako izao, ary anome amofo hoaniko sy lamba ho tafiako, ary ka ho tafaverina soamatsara any amin'ny tranony raiko aho, dia Jehova no Andriamanitra. Ary ity vato ity izay naorina ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra omeny ahy dia omeko anao tokoa ny ampafolony. Amen. Hotohizantsika ao amin'ny fanekena vaovao ka ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Lioka. Lioka toko fahafito amby folo raisitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fanahy fitohinana, nefa lozany izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny, ka atsipy any an-dranomasina izy, toy izay ahatafitohina na dia ny anankiray amin'ireo madinik'ireo azy. Mitandremy ianareo, fa raha manota ny rahalahinao dia teneny mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamelany elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivaly aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho, dia mamelany elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitomboa ny finoana ahy. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatry ny vao tsy nampiray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'ny vory azy io hoe miongota, ary aoka ambolena ao amin'ny ranomasina, dia hanaika anareo izy. Ho faranantsika rehafako ny fandrenesana sy famakina ny soratra masina, zany vitantsika ao amin'ny boky ny Apokalipsy na ny fanambarana. Apokalipsy toko faha 20, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Apokalipsy toko faha 20, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, arovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa Indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vatiny. Ary nareo feo mahery avy any amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe Indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho an'Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, ary tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoe ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, Indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana rehetra amin'ny Tompo, fotoana mahafalo antsika tokoa iteny ity, satria ny ran'Andriamanitra ny mpanompony
dia ny docteur iriko ndria mahasoa mipitandrina fotoana FJKM ny raha nitondra ny avatra ho antsika amin'izao fotoana lehibe loatra amin'ny fiainan'ny fiangonana izao. Koa dia hitsanga ny avana malalintsika ireo voalahatra manaraka ary indray ny afatra hoentin'ny zampon'Andriamanitra ho antsika rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly sy anivo ary mandrakizay ry havana malala izy izay lohan'ny fiangonana ka manatanteraka ny teniny manao hoe eto ambonin'ity vato lampy no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahady ny fiainatsita tsy aresy azy no iarabana antsika amin'izao jobily fahatelo izay iainantsika eto amin'ny FJKM ANKADIKELY izao dia miaraba anareo fitanana vady bron fiangonana fiderana ampandefanasany tompo ny sampana rehetra ny fiangonana manontolo izay nomen'ny tompo izao fotoam-pahasoavana izao ary miaraba koa nareo aty synodam-paritany arivo avaradranto tary amin'ny président synodaly sy ny bron synodam-paritany dia tompona andraikitra samy hafa rehetra ary miaraba manokana antsika rehetra ry havana malala manokana satria ny raha nahalala ny fotoana sarotra ny alovantsika izay mbola tsy mifarina tanteraka moa antony mahatonga antsika mbola hisarom-bava toy izao efa dia misorany tompontsika fa nanandaro izany fotoana sarotra izany iza dia teo ny fahasoavan'Andriamanitra nanaroatra kely ny fotoana natongavana mialoha izay mba niodina kely ny jery ny zava-bity izay tiantsika hisorana an'Andriamanitra hanaovana takela bato amin'izao fotoana izao moa dia tena gaga mihitsy hoe masiny dekona eto amin'ny trano fisehoana dia gaga ianao fa tsy arak'ilay mihiboka fa ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mihiboka zany ary mahafinaritra zany ry havana malala ary izaho milaza aminareo fa asy tinga amin'izao tao anatin'ny fiboana ny toerana fahaenina angambana fahafito nalehako ny tokanana ary ny zavatra vita ny fiangonana zavatra mahatalanjona daholo tena hitanao mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra tsy voahiboka izany akory ary izany ry havana malala ny isorantsika n'Andriamanitra lehibe iombonana mihitsy amin'ny fifaliana raha miaraka miona etsika ankehitriny manatanteraka izao fampivavahana fanomezam-boninahitran'Andriamanitra noho ny fahadimam-polo amin'ny zato taona nyity fiangonana ity izao iany ny tenin'Andriamanitra sika manasanareo ambola hivavaka ry havana ry Jesosy Kristy lohan'ny fiangonanao midera sy manome voninahitra anao tokoa zahay fa avy aminao zao fifaliana iombonana eto izao ianao izay mitahiry ny fiangonanao misotranao zay raha afaka hiain'ny teninao indray ny teninao izay efa nitahiry ny fiangonanao hatramin'izay ary mbola miasa manan-kely hitahiry azy koa mandra-piverinao indray miteneny indray ary tompo ka ny fanahinao tokoa hanazava na ny teninao izay tianao omenanay ankehitriny na ny fomam-panahinay handray izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay eto afovoanay ianao ilay teny tonga nofoka nonona taminay nanaovanay izany mivavaka izany amen. Ny teny faneva zao jobily zao moa ry havana malala araky ny taratasin'ny ampelantanantsika dia teny anankiroa
nalaina tao amin'ny Genesisy ny anankiray izay teny nataon'ny Jakoba araka ny hitantsika tamin'ny vaky teny teo ary ny teny amin'ny Apokalipsy toko faraka amby 20 izay teny ndray kosa nataon'Andriamanitra iainga amin'ny Apokalipsy tsika ry havana malala andeha hosokafantsika ary ny Baiboly amin'ny Apokalipsy toko faraka amby 20 Apokalipsy toko faha 20 raha sitakaro ry havana malala dia tia hanasanareo hiaraka hamaky ny andininy fahadimy isika rehetra Apokalipsy toko faha 20 ka ny andininy fahadimy rehefa hitanareo ry havana toko fahitanareo moa zany fa ny Apokalipsy ny boky mora tadiavina indrindra ao amin'ny Baiboly dia andeha hiarantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary koa ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro havaoziko ny zavatra rehetra ary io koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo amen ravana malala manana fifaliana mitory indray zany teny zany ny antony dia tsy azo kosehina ny tantara ity teny hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra ity ry havana no tenin'Andriamanitra niteraka ny FJKM tamin'ny taona 2020 zany no teny faneva tamin'ny fotoana nahaterahan'ny FJKM indro havaoziko ny zavatra rehetra ary ankehitriny sika raha mahatsiaro zany aty amin'ny 20 taona fahatelonareo eto ANKADIKELY zany dia toy ny miverina indray zany tsika any Andoharano miverina indray any Andoharano manan-karena dia manan-karena zany teny zany ry havana malala fa anio mamela hampita aminareo reto afatra roa zay tian'Andriamanitra pahatsivina antsika manokana ireto ny anankiray voalohany indrindra dia izao manavao Andriamanitra maneke ianao manavao Andriamanitra maneke ianao zay ny voalohany manavao Andriamanitra maneke ianao ny afatra faharoa ry havana malala dia izao manavao Andriamanitra miomana ianao ny faharoa dia ny hoe manavao Andriamanitra miomana ianao zany afatra roa zany ry havana raha azonareo tsara zany dia misaotin'Andriamanitra lehibe fa azonao ny zavatra tian'Andriamanitra hampaherezana anao amin'ity andro ity ny voalohany teo moa dia le hoe manavao Andriamanitra maneke ianao izao ry havana mahatonga an'izany rehefa miteny ny tompo manao indro havaoziko ny zavatra rehetra dia antsony zany tsika ahatsiaro fa Andriamanitra dia miasa hanavao tena miasa hanavao Andriamanitra ary tsy hoe asa vao hataon'Andriamanitra zany fa asa efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fahafenony raha nanao heviteny momba nyty Apokalipsy toko faraka amby 20 ity ny ray aman-drenitsika ny mpitandrina rahabe manahaka Jean Wilberton zay fantatrareo tsara atao amin'ny FJKM ankady fotsy dia zao ny fanazavana nataony amin'ny hoe ny vaovao marina ny vaovaon'Andriamanitra dia zay niseho teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvaria sy tao an-tanymbolon'i Josefa avy any Arimatia zay loharano niteraka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ary marina zany ry havana malala marina zany tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no nanatanterahany le teny nambarany raha nanorina ny fanasana masy izy ny Alakamisy masina manao hoe ity no rako le ranon'ny fanekena vaovao zay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko ka teo amin'ny hazo fijaliana no nandatsahany zany ranon'ny fanekena vaovao izany ka nanatanteran'Andriamanitra ny asa-panavaozana ary io asa-panavaozana io tsy fanavaozana nately ny fasana akory fa fanavaozana mandresy ary nasian'Andriamanitra tamin'ny fahafenony tamin'ny nananganany an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ka miasa anavao Andriamanitra ry havana malala miasa anavao Andriamanitra manavao Andriamanitra dia antsona ary sika maneke ianao ho avaozina zany no antsoantsika ry havana maneke ianao ho avaozina satria io asan'Andriamanitra manavao io ny antony nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny tsanganany tamin'ny maty ry havana malala dia ho ange za zay mpanota sy mpikomy tamin'Andriamanitra ka maty noho ny fahotana satria fahafatesana ny tambiniota ho anao ange no nahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny tsanganany tamin'ny maty ka raha ho asy ho anao mpanota no nahafatesany sy ny tsanganany tamin'ny maty dia fanomezan'Andriamanitra ny asa-panavaozana zany zay hiandrasany izy tanana manolotra miandro tanana handray koa ry havana malala manekery ho avaozina ary zany ry havana malala no afatra lehibe ho antsika manavao Andriamanitra maneke ianao fa efa vitsy zany asa-panavaozan'Andriamanitra zany ary raha manao dingadava dia zany no mahatonga ny Paoly
hiteny amin'ilay teny malaza fantatsika rehetra amin'ny koritianina faharotoko fahadimy ny andin'ny fahafitombifolo manao hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo satria miasa mpanavozan'i Kristy rehefa raisina dia manjary olom-baovao ianao manjary olom-baovao aminao ny dika teny dia mariavana dia milaza hoe raha misy olona tafara eo amin'ny Kristy dia tonga zavaboary vaovao izy zany olona vaovao zavaboary vaovao misy fahariana vaovao zay ataon'Andriamanitra indray ravana marary tahaka an'izay lazainy eto amin'ny Apokalipsy manjary misy lanitra vaovao misy tany vaovao misy tabernankely vaovao ary misy olona vaovao satria olona vaovao no miditra amin'ilay Jerosalema vaovao ravana marary ary zany no antso manekery ho avaozony antso lehibe zay tokony hoetreretsika mandrakarivo zany ravana malala tokony hoetreretsika mandrakarivo zany hoe mba hanaiky ho avaozon'Andriamanitra tokoa ny isika eo amin'ny fiainantsika manontolo ny zavatra mampalahelo mantsy indraindray zany fantatry ny olona izany asa-panavozana ataon'i Kristy zany saingy mijanona ao anatin'ny sainy fa tsy tafidina mihitsy ao anatin'ny fony ka tsy manavao ny fiainana miresaka an'izany aminareo dia mahatsiaro ty mpianatra sekolilady anankiray tovolahy mahafinaritra mianatra sekolilady ary tena nahay tena nahay isaky natao mifanadilana isa-taona dia mahazo diplôma foana izy mahazo foana izy mahazo foana dia mahafinaritra zay mametraka n'ilay diplôma ny eny amin'rindrina te tamin'izao eon'izy efa tonga ny taona efa ahafahany miandraka tekomena 20 taona tany hoany dia niteny taminy mpitandrina hoe orsia sao dia efa tonga amin'ny fotoana tokony hanapa-kevitra ianaraka tekomena ny lora tena ho an'ny tompo dia hoe ilay tovolahy eny pastera hoetreretiko dia any ny fotoana 20 taona izy ahoana orsia hoetreretika tingany 20 taona ahoana orsia hoetreretiko dia io pastera taminy fa tsy ariny tsony avesy aty zao mba fantatrivy ise io 30 centimetre avy eo amin'ny famonjena nefa very 30 centimetre avy eo amin'ny famonjena nefa very dia pastera koa be vazivazy tsy manao vazivazy aminao anako hoe pastera tena za mihitsy ahoana koa na aza amin'ny pastera mandrefy an'izany izy zao anako izy rehefa jerena ianao isaky mizara fanomezana tsika tampingonina amin'ny sekolilady mahazo foana ianao anisan'ny tena lohalahara ianao nirindrinao feno ny diplôma ny sekolilady izany hoe ao anatin'ny sainao feno fahalalana ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina nanadinanao dia hainao ny laza azy ato saingy zavatra mahavanena izy tsy niditra tonga amin'ny fanapa-kevitra mihitsy anaiky marina Jesosy Kristy sy anao tena ho azy ianao zany hoe tsy latsaka taom-ponao izy dia rehefa so anako hoe mielanelan'ny lohanao sy ny fonao 30 centimetre 30 centimetre avy eo amin'ny famonjena nefa very ary zany le avana fanontaniana mampieritreritra maly a dia namaky teny tao amin'ny soratra masina le teny ny lazany Jesosy tamin'ilay pahalalana inona ny didy lehibe indrindra izy mahatsiany Jesosy nitiavany Jehovah-Andriamanitra ao fantatsika zany teny zany dia nefa raha ny resaka Jesosy le pahalalana dia manao hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao rehefa mieritreritra n'izany ianao ohatra mifaly efa mba tsy ratsy tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao fa zava-doza satria ny dikan'izany tsy lavitra zany tafiditra sa tsy tafiditra tsy tafiditra ka tsy tafiditra tsy lavitra zany hoe tsy mbola ao anatiny akory mbola very zany i olo io zany saika vaovonjy ka inona ny tianao saika vaovonjy sa saika very aloha saika very mariny fa raha saika vaovonjy ianao inona ny dikany very ianao fa raha saika very ianao vaovonjy ianao zany aleo lavitra farany amin'ny afaka toy izay voalohany amin'ny tsy afaka azonareo fa zany refana dia tsika zay miditra am-piangonana zany tsika zay miditra am-piangonana zany isika zay manaiky tokony andraikitra samihafa mpiambana zao sy zao misehitra zao sy zao tao anatin'ny fiangonana zany antsoin'Andriamanitra manavao re Andriamanitra ao mahafantatra re ianao hoe manekery ho avaozony manekery ho avaozony fa mampalahelo ravana misy olona miditra ty am-piangonana tsy mety mandray marina Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy ny dabloan'ny fiangonana no nahafanainy fa nitoerana ny many Jesosy azy ho any an-danitra tsy ho manana ipetrahany mihitsy dia gaga ianao ny anaran'ny voasoratra amin'ny rejisitra ny fiangonana mba hahafan'ny fiangonana mamangy azy rehefa misy manjo ny mamaiky azy fa tsy ny anaran'ny voasoratra any an-danitra tsy ry havana efa nanavao Andriamanitra ny tanterahany teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy zany fanavaozana zany aoka re ianao mba hanaiky zany fanavaozana zany
fa rehefa manaiky fanavaozana anao iato eo lasa olom-baovao amin'ny Kristy ingy ianao ary zany no manahirana amin'ny fiainan'ny fiangonana ravana marina le olona miditra ao fiangonana le olona miditra am-piangonana le olona milaza ao fiangonana saingy tsy manaiky ho fanavaozana Kristy dia rehefa tsy vaovao moa dia inona tonta dia le olona miditra ao anatin'ny fiangonana tsy olom-baovao fa tota kely ao anatin'ny fiangonana ny sasany moa tota kely ny sasany tota be raha lasana bavy malalako indro havaoziko ny zavatra rehetra hoy ny fanambaran'le tompo manavao ny tompo a manekeo havaozina saingy izao tsy mijanona eo misy dingana anankiray faharoa tokony ambarako aminareo rehefa manaiky ho havaozina isika dia andao koa hiara-manavao amin'Andriamanitra hiara-manavao amin'Andriamanitra izany hoe miaraka miasa amin'Andriamanitra miaraka miasa amin'Andriamanitra haneo zany asa amin'Andriamanitra mitohy manavao zany ny matoateny grika eto ry havana marana zay tsara dika amin'ny dika teny rehetra dia matoateny amin'ny fotoana ankehitriny amin'ny teny français ohatra raha tsy teny afa-tsy ny teny français je fais toute chose nouvelle ny teny je fais fa tsy je ferai akory zany hoe Andriamanitra manavao ary ankehitriny mandrakariva eo amin'ny matoateny grika mba hilazana fa manavao mandrakariva Andriamanitra tsy hoe hanavao izy na hoe nanavao izy fa manavao izy ka amin'ny ankehitriny mandrakariva dia miasa Andriamanitra miasa izy ka iza zay velona ankehitriny amin'izao fotoana roapolo amby roa arivo zao mahavelona zao Andriamanitra manavao ary zao koa rehefa nanaiky hoavaoziny no antsony hiara-miasa aminy mba hanavao izany dia havana malala mahatonga antsika manao hoe maninona antsika rehefa manana trano fiangonana kelikely dia manitatra trano fiangonana lehibehibe koa maninona antsika raha manana trano fiangonana somary efa mesimba sy konka no manavao azy hanana endrika vaovao indray satria Andriamanitra manavao ary antsonsika hiara-miasa aminy hanavao zao zavatra rehetra nataonareo zao fiara-miasa amin'Andriamanitra asa raha takatrareo zany dia havana malala fiara-miasa amin'Andriamanitra zay haneo tianeo mandrakariva eo anivontsika atao anatin'ny fiangonana zay rehetra midy teto ary ny tanàna nankadikely ity eo tonivony ty toerana misy antsika ity tonivony firenena amin'hoe miasa Andriamanitra manavao Andriamanitra ary manana olona izy miara-miasa aminy hanatanteraka izany fanavaozana zany ary zany rehefa nisaorantsika n'Andriamanitra raha afaka manao zavatra tsara ohatran'izao zavatra lehibe toy izao ny fiangonana satria vavolombelona miasa n'Andriamanitra manavao eto anivony izao tontolo izao miatonta ny asan'ny fiangonana toy izao ary petsaka izany asa rehetra ninona endrika fa eto moa zany zao trano no hitantsika dia hijanona amin'izany fa izany koa nataon'Andriamanitra tanàna vaovao ngeny nampidina le Jerosalema vaovao tanàna vaovao Andriamanitra manavao ny fiangonana izy manavao ny trano izy manavao fotodrafitra manavao Andriamanitra dia isika antsona hiara-manavao dia saorina n'Andriamanitra ry havana malala nanekenareo mpitandrina sy vahoaka n'Andriamanitra tsy hakanavaka teto amin'ity fiangonana ity nanaiky hiara-miasa tamin'Andriamanitra hoy ato am-piandohana manao hoe tsy arakaraky ny eo anatin'ny fotoana sarotsika nandalo reny lohasaroky ny fahafatesandreny fa nikenareo hiasa atao aminareo ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahafoy vola makarenareo nahafoy fotoananareo nahafoy anareo dia niekenareo ny hiara-miasa amin'Andriamanitra tsy hikaingina tsy hamintanana manao hoe zaiza sahirana koa inona ndray takitaky ty ny fiangonako mitakitaky foana tsy zany tsy niteny an'izany nareo fa na tsy ary manao hoe tsara Jesosy hiara-miasa aminy hanao zavatra tsara ho hiara-manavao ny fiainan'ny fiangonana aminy isika dia tohizo zany ry havana malala tohizo miara-manavao amintsika mandrakariva Andriamanitra ary isika antsona koa hiara-manavao mandrakariva amin'Andriamanitra amin'ny endriny samihafa rehetra amin'ny manohy any amin'ny fiainan'ny tokantrano any zany manohy any amin'ny fiainan'ny fiarahamonina any zany mba hisy tena aina vaovao indray eketsika hiasan'Andriamanitra amintsika eo amin'ny fiainantsika tsirah dia miara-manavao tsika ny zavatra tsy maintsy tandremana tsara mantsy taoriana ny le valinareta mbola natevina be reny zao moa izany zao efa memanify efa nifoanana daholo ny hoe tsy fahafana mivezivezy amin'ny alina efa najanona ny filazana isan'andro ao amin'ny radio sy ny télévision ny fanambarana ny totanisa fa mba isan-kerinandro zany efa miverina tsikelikely amin'ny laonina ny fiainantsika menakavy fa ny tsy maintsy tandremana zao manao hoe sao dia ny fiainana akapobe ny miverina tsikelikely amin'ny laonina fa ny fiainam-panahin'ny olona tsy miverina amin'ny laoniny zany mantsy ny zavatra mitranga ndraindray zany ny zavatra mitranga ndraindray tonga amin'ny fotoana misokatra ny fiangonana zao hoe andoty le mahazo miperaka tsika dia lelanelana ray metatra ihany tandrovana fa dia velony ihany inona kory zany nanatrika fampivavahana ndray maka tao amin'ny fiangonana fandraisana ny andro dia raha sy diso azato ngamby izay dia teo le plateau zany no manana tsara mihitsy misy vera zato dia za moa zany tratra nyity tsy maintsy mipetraka amin'ny w voalohany eo foana ity
dia oa jereko tsara mihitsy le plateau satria manao trandrakotra altara mandray fandraisana miodina siraray mba hitandrona le elanelana sy ny ana rehetra dia miodina eo dia jereko tsara mihitsy amin'le plateau zato no manana ny fiangonana satria nananteny zany ny fiangonana fa mbo tonga ny olona zato fa misokatra le fiangonana lehibe nisy kapoka folo tavela teo ny dika na le zato aza tsy feno dia gagy ianao ahoana ary ty efa 5 volana ranka tsy afaka ny angona nisokatra indray fiangonana le zato aza tsy mifenondrareo aty aminareo mo tsy manao an'izany ny olona ary zavatra mahafinaritra zany fa any amin'ny fiangonana sasany zany dia tena zany zavatra miboka reto le olona zavatra tsy miangona tsony reto le olona aty akadikely tsisy manao an'izany any ty tena mazoto daholo nareo fa any amin'ny toerana hafa ohatra ny zavatra tsy miangona indray le olona dia mipetraka soamantsara miandry ny zavatra mandeha any amin'ny Facebook ny YouTube sy ny zavatra hitrana dia mijaona soamantsara nefa ny trano izy rehefa manaraka an'ireny sady mikenikeny amin'ny trakotrako izy manaraka ny lekolo dia vavaka tsika nga misy mikipy akory ohatra mijery tele fotsiny izy manaraka an'le fampivavahana nareo moa tsisy manao an'izany rehefa manaraka an'ireny fa tena mivavaka tsara daholo fa ny olona sasany tsisy an'izany mivavaka izany koa rany ny olona sasany ho afa-tsy nareo ny lazaiko tsy maintsy manaiky isika hoe andeha hiara-manavao amin'Andriamanitra ka any amin'ny fiainam-panantsika tsy anaiky kisany zavatra mitranga isika fa io Andriamanitra manavao io dia isika anaiky mino zako hiaraka amin'Andriamanitra hiavao eo amin'ny fiainam-bavaka eo amin'ny fiainana mianakavy ao ny fiainan'ny mpianakavy izay tsy vitsy noho ny fanaritaka sy miady ny tao anatin'izany fotoana ny fiboany zany araky ny atotanisa ny voaka natany velona teto Madagasikara indrisy ngamba dia marina tokoa moa ny tentsika malagasy moa ny avatiana tsy ara-monina ny avatiana tsy ara-monina rehefa mandeha foana isan'andro mandeha miasa mandeha mianatra dia mifakamanina any am'firy nareo moto letsy am'firy dia efa tonga dia mba mifanoroka mihitsy fa noho n'izay mijanona sy anao velona am'izay dia ny zavatra samihafa rehefa ny avatiana tsy ara-monina zavatra hita eran-tany zany ary indrisy fa nisy koa ny teto Madagasikara hono ataoko hoe hono tany mitokatraminareo raha teo moa tsy nisy an'izany ary hoe mahafinaritra fa le fiavaozana entin'ny tompo hoe andao hiainana dia miara-manavao amin'Andriamanitra na ny fiainantsika tsy anivon'ny fiangonantsika na ny fiainana anivon'ny tokatrano na ny fiainana anivon'ny fiarahamonina manavao Andriamanitra maneke ianao zay voalohany amarana azy ariavana inona le faharoa teo manavao Andriamanitra miomana ianao manavao Andriamanitra miomana ianao miomana ahoana moa ry havana zany hoe miomantsika hiatrika mpatokina ny ho avy zay le iomanana miomana hiatrika mpatokina ny ho avy ny ho avy ry havana malala dia zava-miafina mandrakariva zava-miafina mandrakariva ny ho avy ary raha tadidinareo zao ny soratra navoakako tany amin'ny gazety martyr avavolombelona raha ny arabanareo voaka kristianina tamin'ny tombo avao manao hoe tsy fantatsika ny ho avy saingy azo antoka ny ho avy satria Kristy ny ho avy rano izy ry havana malala tsy fantatsika io ho avy io saingy no ilay asan'Andriamanitra manavao manome antsika ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty dia azo antoka mandrakariva ny ho avy satria Kristy ny ho avy ary Kristy ilay mpandresy rano izy ry havana malala tsisy nanam-potsika raha nanomboka ty taona ty anahoany ty taona ty fa deka mihitsy aza mibetsika hoe ty taona ty 20/20 dia 20/20 amin'ny ahoana moa zany zao 5 volana miboka zany ny zavatra hitantsika ry havana malala ka tsy antsika akory ny ho avy saingy zao io Andriamanitra manavao io hoe manavao ankehitriny mandrakariva mahazo mino zato isan-jato ianao vitanan'Andriamanitra manavao io eo koa io raha-pitso ka mahazo miatrika ny ho avy ampatokina ianao ary le zavatra homanin'Andriamanitra izy manavao io tsy misy an'izany hoe manavao ianao dia ny zavatra vaovao raha tsy kokoa noho ny teo aloha olona sampony zany fa rehefa manavao ianao le zavatra natao manaraka naninona tsara kokoa noho ny teo aloha mety naloto ny rindrina fa rehefa navozana fotsy madio tsara mety gorodona nangozozony teo fa rehefa navozana anjary karô manana tsara mihitsy zany izy rehefa fanavozana tsy maintsy mihatsara ka mahazo miatrika mipatokina ny ho avy ianao noho io Andriamanitra manavao io ary hitantsika zany ny fanantenana omeny ato amin'ny Apokalipsy lanitra vaovao tany vaovao tsy misy ranomaso tsony tsy misy fisetroana tsony tsy misy ranomaso tsy misy fahafatesana tsony tsy misy ranomaso niresaka an'izany taminay pasteur Ramine Paul fon'izay mpianana izy moa zany dia inskoto iny ary manao vazivazy zarytenany izy manao hoe za le retso izy maky ny Apokalipsy dia faly misy tsy misy ranomaso tsony
dia ahoana moa zany le mikopa misara ny olombovozy atoina ntsony misara any zay fa tsy mila misara ntsony any satria tsy misy ranomaso favazivazy moa zany fa zavatra lehibe ry avana nahatsiarovantsika manao hoe tsara lavitra noho ny ankehitriny ny hoavy man'Andriamanitra miomany ianao hiatrika ny hoavy ampatokina aza mitebiteby ianao aza be fanahiny ianao ny hoavy dia tsara ry havana manala satria Andriamanitra manavao mandrakare marina zany eo anatin'ny fiainanao manokana raha nanaiky an Jesosy Kristy marina ho tomponao sy mpamonjy anao ianao marina zany anao marina zany ho anareo mianakavy raha avelanao hanjaka ao amin'ny fiainanareo mianakavy Jesosy marina zany ato anatin'ny fiainan'ny fiangonana rehefa tena manaiky marina Jesosy tsika ny olona sasany mitebiteby ahoana présidente mpiandraikitra foibe tsy vita ara-pitonté ahoana tisonao de lehibe ho vita ihany amin'ny pitonté inona ho amin'ny problème anao tsy ange ny FJKM afahany Jesosy fiangonan'ny Jesosy Kristy io aloha karakarainy ny azy so dia verinareo fa ary ny FJKM tsy ah io a fiangonan'ny Jesosy Kristy io izy ny tompony ary fantany ny ataony nareo ve tsy mieritreritra an'izany fantany ny ataony ka azy io kohoana ny tsy fantany ny ataony mahazo matoky tsara matory tsara mihitsy ianao mahazo miesona akory aza satria Jesosy no mitondra ny fiangonana miatrika mipatokina ny hoavy ianao fa tsy tebitebeny zao zavatra samihafa rehetra zao na eo misetra iraisam-pirenena za dia andefasany olona vaovaoany amin'ny mailaka samihafa any zao fantatrao ve président fa misy ny atao nouvel ordre mondial ny anina on'izao ivoako ny an'izao ny anina on'izao tena marina mihitsy ao amin'ny boky mitorotena hoe zay be fahalalana dia be fahoriana zay misy fa marina zany mety marina daholo reny zavatra resahan'ny olona amiko reny a satria olona tena mahalala no miteny fa tsy sa mandefa zavatra kitoto aty amiko akory saingy zao no izy za dia mamaly manao hoe mety marina ho zany fa zao no fantarika anatin'ny soratra masina ny matitiko fahavalo amby roapolo ny andiny fahavalo amby folo zao lazainy Jesosy efa nomena any inony ny fahefana rehetra ny an-danitra seky amin'ny tany tsy misy hafa mihetsika eo raha tsy Jesosy no manome alalana azy mihetsika ny Jesosy io mifeny zavatra rehetra io dia atrehako fotsiny atrehana miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra miatrika amin'ny Jesosy ilay manavao ampatokina ny hoavy isika azonareo ve zany raha afako eny teo dia misy olona masy mitanondrika zany ny mail farany voaraiko maty ampahirezy ny olona président ohatra ny kivikivy ny olona anketraketa kivikivy ahoanao mba tokony mpahinona ihany reny lireo inona ary ty kivikivy ty fa ianao ve tsy manana ny Jesosy sany Jesosy anao Jesosy maty ny any Jesosy Jesosy nitsangana tamin'ny maty asany ianao fa raha Jesosy velona ny miaraka aminao manomana ho avy tsara ho ahy izy tsara ho anao izy tsara ho an'ny fiangonana tsara ho an'izao tontolo izao izy zany misy lavana malala zany ihany ny fahamarinana ambarany tenin'Andriamanitra ary zany ihany ny torotenin'ny fiangonana fa mizarina anankiray koa nefa ry havana malala ohatran'ny lamba anankiray misy lafy tsara sy lafy ratsiny zany ny lafiny anankiray koa nefa tsy maintsy ambarako zao manao miomany ianao a hifanandrina aminy raha tsy mino ianao miomany ianao hifanandrina aminy raha tsy mino ianao ny zavatra ambara ndray tsy masy ry havana malala le teny manomboka amin'ny andininy fahadimy ary io ilay mipetraka ao amboniny seza fiandrianana zany hoe izy no manana ny fiandrianana izy no manana ny fahefana izy no manana ny fanjakana azy ny fahefana rehetra izy no tompo manapaka zany tsy miera aminao izy vao manavao ary tsy mila ny hevitra ao izy vao manavao tianao ny ho avaozana ny hanavaozany manao izy tsy tianao tsy olana aminy zany ataony ihany ny fanavaozana azonareo koa zany ry havana malala dia tsy maintsy manao safidy zany tsika ry havana malala hiandany amin'ny Jesosy zay manavao ahy izy ilay mipetraka amboniny seza fiandrianana ka ho mpiara-miasa amin'ny hanavao sy hiaina ny fanavaozana sy ny fahatokinao meny sa tsy anaiky zany fanavaozana zany ka hifanandrina aminy dia ho atody miady amam-bato safidy io ry havana nisy mandrakariva ary misy sady mbola hisy ny olona izay natoriana azy ny filazantsara nambara azy any amin'ny Jesosy Kristy tsy vonina hanaiky marina Jesosy Kristy mbola te hiady amin'ny Jesosy Kristy te hiady amin'ny fiangonana te hiady tsy te handray zany filazantsara zany safidy zany ary tsy voa izao akory nisy an'izany ny jaona toko voalohany andininy faraky ambifolo sy roambifolo dia ny raketa ny jaona amin'ny alahelo ny zavatra nitranga tamin'ny fahatongavan'i Jesosy ahoana ho izy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy hay moa zay izy Jesosy tena no tonga eo fa tsy miraisana Jesosy satria safidy ataony olona ary ajain'Andriamanitra andriavana malala za mantsy neritreretiny olona indraindray
hoe dia tena ohatra nytakona mihitsy fa tsy jesosy fa raha jesosy angamba zao tena tsy na jesosy tena ny aza ny tonga eo rehefa tsy ny olona tsy mihiny foana zany zany zary tokony etretina za efa nandrea olona mihitsy za dia tena hiny mihitsy raha ohatra ka jesosy no mitoroteny amiko ndrekaiky fa za milaza aminao fa nisy olona maro ny haino an jesosy nitoroteny fa tsy nino azy fa ny antsoantso nataony omboy amin'ny azo fijaliana io ianao io koa rehefa tsy ino ianao na jesosy aza ny pasteranareo tsy ino foana ianao na jesosy aza ny filoana FJKM tsy ino foana ianao rehefa tsy ino ianao dia tsy mino zay ngizy hoe ka safidy ry havana malala amin'ny finoana fa dia miomany ianao fa manavao jesosy tsy miera aminao izy vao manavao fa amin'izay fotoan'izay nitoy ny teny eo ambany eo zay tiako vakiana fotsiny eto am-pamaranana dia tsy maintsy hoetreretintsika lalina ndea ngovakina nytoy ny teny io hoe le Apokalipsy toko faraka amin'ny 20 amaranako azy ny andininy fahaenina hatreo amin'ny andininy fahavalo zao voasoratra amin'ny anaran'ny tompo raha afaka mamaky miaraka amiko reo dia tena faly aho ary io koa izy tamiko tanteraka ireo izaho no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana izaho hanome mamaim-poana amin'ny loharanony ranonaina ho an'izay mangetaeta izay maharesy no handova izany zavatra izany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anaty mifarimy rehetra avy solofara izany fahafatesana vava ka rehefa tonga amin'ny fanavaozana dia manao safidiny olona zay daholo ny afatra nampitondrain'Andriamanitra ao anareo ry havana malala isaorana ny tompony amin'ity fahadimapolo amin'izay taona ity ary etrehana indray ny 50 taona ho avy 50 taona ho avy indro havaoziko ny zavatra rehetra manavao Andriamanitra maneke ianao manavao Andriamanitra miomany ianao ary an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Ivavaka isika rehetra misaotra Andriamanitra ny amin'ny afatrao ho anay androany taonjobily izay ahafahanay mandre ny afatra mafonja tompo avy aminao misaotra anao zahay misaotra ny amin'ny fotoana mbola ahafahanay mankalaza anao ny amin'ny fiteny ty fitandremana ankadikely ity ka mahato izao azy no tompo no avazonao izy ary indro vaovao ankehitriny misaotra tompo fa tianao izahay ary tianao mba hanaiky anao Andriamanitra sy ho anaky avaozinao tianao izahay mba hiomana amin'izany fotoana lehibe ahafahanao manavao anay izany misaotra tompo indreto izay ankehitriny
manaiky an'izany afatra izany tompo ao, manaiky no avaozinao izahay ka ho tonga olona vaovao indray, indrindra taoriany lalatsarotra ny diavinay Jesosy Kristy, tsy nahafahany ny angony indraindray, tsy nahafahany ny vory sy miaona toy izao, kanefa Jesosy tianao izahay, ny avaozinao ary dia manaiky ny fanavaozanao izahay, miomana no avaozinao izahay, ka aorianany androany tompo izay tonga rehetra androany dia tena olona manaiky no avaozinao ary miomana amin'izany fanavaozanao anay izany, misaotra amin'ny afatrao. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny fomba FJKM, tarihan'ny filoha, ny andraikitra rehetra sy goavana iantsoroan'izy ireo. Tompo ampaherezo, tompo ataovy matoky anao hatrany, ary tompo hiasao ny fomba FJKM mba hita zava-mahagaga amin'ny fitarihanao. Mivavaka izay tompo ho an'ny SP iarivo avaradrano manokana ihany koa, izay nametrahanao anay rehetra, inao tompo hiasa aminay amin'ireo andraikitra maro iantsoroana ihany koa Jesosy Kristy eo, ta io manokana izany SP iarivo avaradrano izany. Mivavaka izay tompo ho an'ity FJKM ANKADIKELY ity, ianao tompo mbola hitahazy ireo hatrany, ahafahany manohy ny fanekeny ny fanavaozanao, ahafahany miomana ny fanavaozanao tompo, ka ny asa mbola miandry dia ianao hatrany no omba azy ireo. Mivavaka izay tompo ho an'ny firenena malagasy sy ho an'ny taninay, jereo mpitondra tompony andraikitra rehetra, manana andraikitra rehetra na ny fidina na zay voatendry, ianao tompo hiasa amin'izy ireny, ka mba hanaiko izy ireny Jesosy ny avaozinao. Maro ny tiana isaorana, maro tompony tena angatahana, kanefa dia tsy aro voatononay fa dia hatambatray amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: rainay ho izay ny an-danitra, pamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, etiatantatatra, ny ao anay misy anina satsao anay, ary amelany eloka, takana ny alana izay meloka taminay, ary izay mipotranay ny fanapana, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy mihery, ary fononahitra mandrakizay. Amen.
misaotra tompoko miara-mipetraka isika rehetra zao isika dia andre ny fitiny tantaran'ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Tompo no anolorana ny fitiny tantaran'ny fiangonana Ankadikely. Ahitana fizarana enina ny fitina, ka ao amin'ny fizarana voalohany dia hamaritana ny toerana misy ny fiangonana. Raha mihazo ny lalam-pirenena fahatelo avaratra Tananarivo ka tonga eo amin'ny 9 kilometatra dia tonga eo amin'ny vohitra antsoina hoe Ankadikely. 300 metatra miatsinanana miala n'io lalam-pirenena io ambany andrefan'ny rovan'ny Lafy no ahitana izany fiangonana Ankadikely izany, izay voafaritry ny tsangam-bato roa naoriny mpanjaka Andriamanitra. Nanahoana kosa moa zany ny finoana kristianina tao amin'ny andron'ny fahampanjaka. Ny fizarana faharoa no ahitantsika izany satria 7 taona tao aorian'ny nidiran'ny fivavahana kristianina teto Madagasikara dia efa maro ny mponina Ankadikely no nanaraka ny Kristy. Izany dia tao amin'ny fotoana nanjakan-dradama voalohany 1720 ingara tsy hoarana no nitarika ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany ary tao atokantrano no nanaovana ny fotoam-bavaka. Ny taona 1720 anefa dia maty radama voalohany ka nandray ny fanjakana ranavalona reniny. Na maivay ny fanenjehana ny fivavahana kristianina tamin'izany ka voatery nanao vavaka miafina tany anaty zoy ny mpino. Ary namoa ny mpanjaka didy fampisamborana mihitsy aza ingara tsy hoarana ka voatery nandao Ankadikely ary nifindra tany Vonizongo. Nandimby azy noho izany ingara en'Andrianangaly izay nanao ihany koa ny fotoam-bavaka tao atokan-tranony. Kanefa noho ny fitombon'ny mpino dia nanorina trano fiangonana vita tamin'ny zozoro izy tao an-tampon-tanàna Ankadikely izay hitantsika amin'ny sary toy izao no endrika izany fiangonana vita tamin'ny zozoro izany. Ny taona 1920 anefa dia ny ambony mpanjaka ranavalona voalohany ary nalalaka nanomboka teo ny fivavahana kristianina. Ny roborobo arak'izany ihany koa ny fivavahana kristianina teto amin'ny fiangonana Ankadikely izay hitantsika ao anatin'ny fizarana faharoa. Nanamarika izany firoborobon'ny finoana kristianina izany ny fisian'ireo mpitandrina maro ny fandimbo nitondra ny fiangonana Ankadikely. Tao ny mpitandrina Rainy Velondriananja 7valonjato telo amin'ny 7valonjato. Nanamarina ny fitandremany ny nampijoroany ny fikambanam-behivavy. Nandimby azy ny mpitandrina Raindrianangaly telo amin'ny 7valonjato 7valonjato. Ny taona telo amin'ny 7valonjato no nitondra ny fiangonana Ankadikely ny mpitandrina Raindrianangaly. Tsy nitsahan-tombo anefa ny kristianina ka nanorina trano fiangonana vita tamin'ny ampiatany indray izy ka ny taniny no natolony nanaovana izany fanorenana izany. Ary tsy aiza akory izany toerana izany fa ity toerana misy ny fiangonana FJKM ANKADIKELY amin'izao fotoana izao ity. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ho voninahitra Andriamanitra no andraisako fitenenana foya hitantara ny momba ny zao tsangam-bato fa 20 taona ny fiangonana eto Ankadikely izao. Eto am-piandohana dia raha tsorina amin'ny ankapobeny ilay zavatra nitantaraina tamin'ny fotodrafitrasa izay navoakany nanao ny fitina ny tantaran'ny fiangonana teo, dia nanao fotodrafitrasa lehibe tsy latsaky ny 5 ny ranony fiangonana teto amin'ny FJKM ANKADIKELY tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina mivady. Raha ity fanotaranan'ity FJKM ANKADIKELY ny trano fiangonana izay Indro dia raha tambatra reo dia nisy 7 taona. Le voalohany zany teo amin'ny 3 taona ary ty farany tia dia naharitra 4 taona teo. Reo fotodrafitrasa rehetrarehetra zay nerano tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina Monsieur Philibert teo rehefa tambatra dia naharitra teo amin'ny 20 taona satria ry akandria dia efa nitarina Indro. 30 taona izy teto
roapolo taona nanao fotodrafitrasa dikan'izay a tsy nitsahatra nanao fotodrafitrasa ny ray aman-dreny mpitandrina teto amin'ity fiangonana ty a fitaovana entina hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny fitaizana ny ampianahy dia asany reketany isan'andro izany. Roapolo taona ny fotodrafitrasa. Raha hitodika isika mikasika ny asa izay tanterana ny fantarana sy fanatsarana ny zavatra n'Andriamanitra zao a zay tsangam-batony ity fa 50 amby taona ny fiangonana ty a dia tahak'izao ny azo ambara. Ny farany taona 1924 no nandraisana fanapa-kevitra teo anivon'ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny fendohan'ny taona 1724 dia najoro ny komity izay antsoina hoe komity ny fankalazana ny 50 taona ny fiangonana izay nahitana mpikambana teo amin'ny 90 avy amin'ny olona sy ny dekona, ny brom-piangonana, ny mpandray fanasan'ny tompo, ny sampana sy ny sampanasa rehetra eto amin'ny fiangonana. Dia natsangam ny brom-komity izay nisy olona 5 tao anatin'izany. Ka ny volana aprily 1724 ihany dia notanterana ny ady fototra ho fanomboana ny asa. Koa satria tsy nanana ny vola vonona avy hatrany dia mavita ny fantarana ny fanatsarana ny fiangonana ny teto amin'ny FJKM ANKADIKELY dia tsy naka entreprise iray niantoka ny asa zany a fa endrika tacheron no nampiarina zany a nanatanterana ny asa. Dia misy moa araka izay nambara teo a ny sokajana asa samihafa izay natao a dia roso amin'izany tsika dia certificat moa zany atolotra an'izy ireo a dia mangataka anao Andriamanitra filoha sy ny président synodaly ary inareo komité a filohan'ny komité a ny jobily a mba aty a mba hanolotra zany ao azy ireo. Ny voalohany hotolorana izany mari-pakasitrahana izany dia ny mpanao ny maritrano Andriamatoa Randriamampianina Hery Arsoa. Ny momba ny tahaka izao ny ao anatin'ny mari-pakasitrahana izany soratra ery amin'ny voalohany ery fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara synodam-paritany ariva faradrano fitandremana ANKADIKELY 720 mari-pakasitrahana ery amin'ny sisiny havanana misy ny sarin'ny mpanao anazy ary ny sisiny havia kosa misy ny logoan'ny 50 taona ny fiangonana. Indro havaoziko ny zavatra rehetra ary ity vato izay naoriko tsangam ho tranon'Andriamanitra. Apokalipsy 1:20 tapany A, Genesisy 7:20 tapany A. Ho voninahitr'Andriamanitra ny fankalazana 50 taona ny fiangonana, ho fisaorana sy fankasitrahana no hanolorana izao mari-pahatsiarovana izao ny anaran'ny olona tolorana no ny asa nataony ery ambany kosa misy hoe ry malala mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao. Jaonina 7 diny 7. Ny filohan'ny komity mirahalahy ary ny mpitandrina. Miangavy ampanajana n'Andriamatoa filohan'ny FJKM hanolotra izany ho an'Andriamatoa Randriamampianina Hery Arsoa. Ny manaraka kosa dia ny mpanao ny mpanara-maso sy ny mpandrindra ny asa vaventy. Andriamatoa Andriamiarosolo Rodin. Miangavy ampanajana n'Andriamatoa filohan'ny synodam-paritany ariva faradrano hanolotra izany. Ny manaraka dia ny nanao ny plafond sy ny finition boiserie anatiny
Andriamatora Zakasoavina Dauphin. Mangavy ampanajana ny pasteur raha mamonjy Soa Philibert anolotra izany. Ny manaraka dia ny chef d'équipe étude installation électrique fananganana ny tilikambo fametrahana ny carreau ambany Andriamatoa Andry Fidèle John Young. Mangavy ampanajana ny Andriamatoa filohan'ny komity voalohany Andrianarisoa François de Paul anolotra izany. Manaraka izany dia ny filohan'ny SLK izay nitarika sy nandrindra ny fandokonany anatin'ny fiangonana Andriamatoa Randrezijaona Ndriantsoa. Mangataka ampanajana ny filohan'ny komity Ranarsoa Désiré anolotra izany. Ny nanao ny arifana Andriamatoa Rabeamiafara Erzona Maminirainy. Mangataka fanondroany anao indray Andriamatoa filohan'ny FJKM anolotra izany mari-pakasitrahana izany. Manaraka dia ny nanao ny altara dia mangataka ampanajana an'Andriamatoa filohan'ny synodam-paritany Ariva Avaradrano anolotra izany amin'ny entreprise Hery Randriamampianina ERA. Ny nanao ny carreau ambany dia Andriamatoa Rakotiniaina Ferdinand mangataka ny Andriamatoa filohan'ny FJKM anolotra izany. Nanao ny carreau ambony mialatsiny. Nandrava ny ampahan'ny fiangonana nanao ny gradin manodidina sy ny rihana ambony ny entreprise Harisaina Jarisaina mangataka ny Andriamatoa filohan'ny FJKM anolotra izany. Nanao ny étude rehetra sy ny installation électrique Andriamatoa Randrezijaona Ziva mangataka ny Andriamatoa filohan'ny synodam-paritany Ariva Avaradrano anolotra izany. Nanao ny arkady sy ny lalitra sy ny enduit anatiny ny orinasa Randrianarisoa Faly mangataka ny Andriamatoa filohan'ny FJKM anolotra izany mari-pakasitrahana izany. Manaraka nanao ny asa vy rehetra ny grille de protection varavarana tohatra Andriamatoa Randriamanantsoa mangataka ny Andriamatoa filohan'ny FJKM anolotra izany. Nanao ny fototra charpente métallique tafo tilikambo carreau ambany joint ivelany orinasa Rasolofonjaona mangavy ny Andriamatoa filohan'ny FJKM anolotra izany.
misy entreprise anankiroa zany tsy tonga dia mankasitraka atsika menan'andray mato filohan'ny komita ny fitenenana. Isaorantsika ry havana malala ny tompony andraikitra ny amin'izay fankasitrahana tanteraka soamantsara izay. Izao sika dia manasa ny ray aman-drenitsika filohan'ny FJKM mitarika antsika ny amin'ny fitokana takela-bato izay ialoavan'ny komity mba ho hita tsara hoe izany lalana izorana ao anatin'izany. Ravana malala misaotran'Andriamanitra lehibe tsika raha afaka mitokana ity fanitarana sy fanatsarana ny fiangonana ity dia manasa tsika rehetra mba hitsangana izao. Zava-dehibe ny ahafahantsika mitokana tony takela-batony ry havana satria tony takela-batony dia vavolombelona. Vavolombelona ny finoantsika taranaka ankehitriny izay nanao zao asa izao ka ny joro ny aina ny teny fanevany FJKM hoe aza menatry no vavolombelona ny tompontsika ary dia nijoro tokoa isika nanatanteraka ny asa. Kanefa itony takela-batony koa dia lakolosy, zany mahasarobidy azy. Lakolosy mahafaneno satria ny taranaka ho avy rehetra rehefa maty tony takela-batony dia antsoin'Andriamanitra indray ahatsiaro manao hoe zao no nataon'ireo olona teo alohanareo, zao no nataon'ny ray aman-dreninareo, ny zokiny rara-panahy, inona kosa mba ataonareo. Dia ho fanairana azy ireo hanoy ny fijoroana vavolombelona sy ny fampitany iray mifaneva ny filazantsara. Ny tsy maintsy tandremana tsara ry havana malala mitony takela-batony dia ny hoe sao dia mangina isika dia ny vato no miantsoantso. Zao ary dia tokanantsika amin'ny anaran'Andriamanitra velona raisy zanaka ary fanahy masina ity takela-bato ity. Takela-bato izay misy ny soratra hoe ho voninahitr'Andriamanitra tsangam-bato amin'ny fahadimam-polo taona ny fiangonana. Indro havaoziko ny zavatra rehetra ary ity vato izay naoriko tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra. Apokalipsy 20:25 sy Genesisy 20:20. Fanitarana sy fanavaozana ny altara, ny rihana, ny trano fisainana, ny karô, tilikambo, jiro sy fanamafisam-peo. Alakamisy 5 oktobra 2020. Ny filohan'ny FJKM merako Andria mahasoa mipitandrina, ny filohan'ny synodam-paritany Hira Faneva rabe tokotany miary laza mpitandrina, ny mpitandrina raha mamonjy Sofilbert, dia eo ny filohan'ny komity Randrena Arsona François de Paul sy Ranarsoa Désiré ary mpanao maritrano Randre Mampianina Hery Arsoa. Dia voninahitr'Andriamanitra ririhany tokoa zany rehetra zany. Mahazo mitehaka mafitsaritsika misaotra n'Andriamanitra ry havana. Izao ary dia ny mpitandrina Ranary Malala ny rihana tansoratra ato anatin'ny synodam-paritany Hira no hitarika antsika amin'ny vavaka. Hivavaka isika. Voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahana. Fifaliana Tompo no iainanay ary atrehanay noho ny fanavaozana izay nataonao ho an'ny fiangonanao. Rehefa miasa tokoa ianao dia tsy misy mahasakana izany, manao ny voninahitra. Raha nanokana izao takela-bato izao izahay ho fahatsiarovana izany, dia ny takela-bato mety ho rava sy ho potika ihany, fa ny finoanay izay avaozinao isan'andro kosa dia haharitra mandra-piavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Dia misaotra ho anao ny voninahitra, ho an'ny fiangonana manontolo kosa ny fiadanana, ny fitahiana, ny fahavononana, ny fanavaozana hanomponanao. Noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana sady tompony rahateo. Amen. Ny hera fa 5:750 izay Hira Faneva tamin'ny fotoana nahaterahany FJKM mariavana no ataontsika ny andininy voalohany dia ao anatiny izany hira izany no iverina eny amin'ny toerana izahay ahatra mitsangana tsara ihany isika rehefa tonga vita ny hira dia miara-mipetaka isika manohy ny fotoana.
mahalala ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo ka ho aminao anie ny fiadanana ho aminao anie ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana ny ho aminao ianao izay tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen mipetrahary avana malala dia mivavaha mangina mivavaha mangina ametraka ny fiainanao ampilatan'Andriamanitra anaiky tsara ho avaozony ary ho mpiara-miasa aminy koa eo amin'ny fiainanao manontolo dia ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary mifanahy masina amen